Zeny amin'ny vaovao fa asa analina no voaforona amin'ny fanokafana ny orinasa tiako hoy ireo parlementaire TIM ka eo anatrehany izany indrindra dia mitaky ny anokafana sy ny fifampidiniana eo amin'ny orinasa tiako sy ny fanjakana izy ireo. Mitaky ny anokafana ny orinasa tiako sy ny fifampidiniana eo amin'ny tiako sy ny fanjakana amin'ny parlementaire TIM. Mama olana ara-sosialy sy toe-karena maro ny fisokafan'ny tiako hoy ministra varitra teo aloha sady senatera Ramatoa Malasan Olga ary ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato. Asa analina ihany koa no voaforona amin'izany. Tsy tokony atao antsonjay ohatrandreny ilay fomba fiasa sy fiara-miasa. Fanjakana tsy mamakataka tolo-tanana ho an'ny rehetra izay hoe afaka mandray anjara ny fampandrosoana ary tena manana izay fahavolana izay ny orinasa tiako ampandroso ny firenena ary indrindra entina olana maro natao hoe vitsivitsy atao amin'ny firenena ange izany hoe manome asa ho an'ny tanora izany ary fampandrosoana ny toe-karena. Tena boka tsy be dia be izany na ara-sosialy na ara-toe-karena izany. Mba fantatra ilay fitondrana ve fa io magro io ani dia mamelona olona tsy haiko na manaly maromaro sy hatrany ambanivohitra rehetra any manomboka any mpamboly ville mpamboly ville mpivarotra zezika mpanangona ronono zany ampitoana ronono mandra-patongany ireny ao musine ny atokavan'ireo mpivarotra moron-dalana be dia be ireo dia mpiasa makorodolo ireo sy tiako zany hoe tsy nanana fampiasana tsony zany zareo fa ny tena probleme eto Madagasikara ny sosial dia resaka tsy fananana asa. Manimba ny toe-karena malagasy ny fanafarana lava entana avy any ivelany ahafahan'ny toe-karena miaron-doha tokony omena sehatra amin'ny fampiasam-bola eto an-toerana indrindra ny orinala malagasy hoy senatera Malasan Olga ary ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato.